ohatry ny asemo raha teo anareo izao. Nahita latsaka. Nosoratany Ratsaonarimanana songony aina sarobidy. Rahalala no Randremo. Sofaniry no Mengaly. Christophe Rabiarimanana no Antenaiko. Nanja no Anala. Nofy no Dino. Mandray feso manatombosa, nanjara zavatra goto, mandrindra ra teknika, mamiaro vono. Neny, fa manino neny mikofokofoka foana? Efa miraika 12 alina ange zao e. Fa sao dia misy marary. Ka raha tsy marary ary dia mizaha mitady torimaso hoe zany a. Ndre mihevingevindolo ireniko mahantra no sady milatsaka ny ranomasina. Tena tadidiny izany androandroany. Telo taona katroka androany mantsy ny nahafaty amin'ny dada. Ilay be fitiavana, ilay nampianta sy nanao izay nahafaly ny ankohonany mandrakariva. Dia sompatra loatra tokoa ianao ry fiainana. Dia iny lozam-pifamofoizana indray mandeha iny no nanova tanteraka ny tantaram-pianakaviako. Dada maty rehefa nialana nenina sy nandaniana vola mankarena nandritry ny 2 volana teny amin'ny hopitaly. Iny indray velona saingy izao. Sao mona tsy nainy teny izao intsony. Tena nanomboka tamin'iny tokoa ny fahasahiranam-be no nitoetra tato tokantranonay. Tena hoe mitrongo voahomana izay ankehitriny. Mba nanana tanimbary sy tanimboly betsaka ihany dada sy neny fony fahavelony saingy indrisy vao nidony iny loza iny dia tsy maintsy namidy izany ny tsaboana azy ireo. Dia tanimboly kely sy ity trano bozaka ity sisa no mba hanofanananay. Teo amin'ny 15 taona koa no nitranga izany loza izany. Afaka BPCA tamin'izany. Voatery nijanona tsy nianatra nanomboka teo satria izaho sisa no matanjaka tato an-trano. Hidiana zandriko mbola 14 taona monja mantsy tamin'izany. Izany lasa lohan'ny fianakaviana tsy zatra. Tena mahatsiaro sahirana ankehitriny satria hiditra eny amin'ny lycée diana zandriko. Mbola tena mazoto ny hianatra izy kanefa ny hoenti-manana tena tsy misy. Ka raha maramantsely kely mba fidiram-bolako, manasa lamban'olona sy ny sisa. Zara raha misy ambiny izany karaha amin'izany ilan'ny sakafo. Tsy tiako hijanona nefa ny zandriko satria izaho efa tsy tafita tamin'ny fianarana ihany. Dia izy koa ve nefa dia mbola ho toa tsy a. Tena hanao nezaka manontolo mba ho afaka baka ny zandriko farafaharatsiny izay vao mijanona. So ihany aza aloha fa mba misy lycée aty ambanivohitra aty. Ka manao ahoana ry seny orinasory Antenaiko? Hoe zaro papa, tena tsy mora ilay mitondra olona saingy efa napetraka ireo tamiko moa ny andraikitra ny fitantanana ny orina sy dia raisiko ampitiavana. Ka izay indrindra tsy misy afa-tsy seny nateraka mivady angery Antenaiko. Izaho moa efa fantatr' izay ihany fa efa lazo amin'ny aretina. Renina rendray iny efa lasa ny lolalana iny. Ka dia ataovy le roa izay mety ampiroborobo tsara azy io. Mila masika sentitra rehefa mitondra olona. Raha tiana androso koa ny zavatra atao dia mila matotra tsara. Voaray papa. Tsy maintsy mananatra sy miteny an'say raha mbola velona koa. Satria haiko fa mbola tena tanora loatra sy
nefa mitazona andraikitra lehibe izay tena iankinany fiainana sahady. Eno ahy efa mahazatra koa nge no maheno an'izany anatranatry papa zany fa eo aloha mba batao kely hoe tsy ambony fauteuil roulant etsy afa mba te haka rivotrivotra ny atokotany ka leo fandriana ao ary ohatry ny tombokilao any papa zany toy ny anavesatra be zay isy aiza korsy so mba mifanohitra amin'izany no mariny tena marina kosa na nitakolako papa za hitako ne tongadonga mihitsiko fa izao tokoa ry antenaiko manana programa angaserapitsariva tsy misy aloatra eto fa hoana nga misy resaka lehibe tiako atao misemantsy ka raha malalako serapitsariva dia atao mba eto mivoaboaka kely afa antsika ny resaka fa resaka momba ninona aloha zany raha tsy mahadiso rapitso se maheno azy tonga dia mba hijereo toerana milamina azo ifampiresahana tsara fotsiny. Okey ary Bonjour antenaiko. Bonjour ndre. Fa maninona ho ahy ilay lasa miavinavina be. Fa miavinavina hoana koa ary le fietsika aloha mba amboamboary fa ato ampiasana angatsika Si, iza koa lesy nahita antsika ato anaty rindrina efatra ato toko mandondona ampiasa an'la vao mahazo miditra ato. Fa ahoana mihitsy aloha ny zio andrity iza marina le bandiny sakorokoroka be tamin'ireo maly iny. Aiza moa izany no mampilongolongy an'la ohatran'io. Efa hoe bandy akamako fotsiny ary eny. Ela zany dia sary-piaro be ohatran'inona ery. Miangaly haiko hoe be namana bandy ianao. Haiko hoe 700 ny namanao dia bandy daholo. Saingy efa tsy adola tsinto intsony izao sady efa manana efa lehibe ihany koa. Tokony efa hieritreritra fiainana amin'izay fa tsy dia reny namana reny foana. Aiza aveko raha tsy namana dia revy. Antenaiko Ahoana? Fantatrao tsara fa tiako ianao. Fantatrao tsara ihany koa fa miaraka amin'ny namana no tena fialamboliko sy fifaliako hatramin'izay nahafantaranao azy. Efa ohatr'izay no hitanao voalohany. Tokony tsy ho tezitra amiko mihitsy ianao. Na izany azy angary efa hoe izay no nahalalako anao dia tsy afaka iovy ianao ka. Izay indray ianao sy ny sermonina. Ao ary fa ezaka Tiako angenao izay no mahasarotiny aminao. Fa ianao tsy haiko hoe mba tena tia marina tokoa ve sa ka raha tsy tia an'lavy dia araka amin'lahy fa mila veriny impery ary izany vao ino lahy. Ka raha tena tia ary indray dia mba ekeo amin'izay le fangatahako Fangatahana inona moa izany? Le hoe ndaontsika hivady amin'izay. Tena efa 2 taona izay no nangataka an'izay nefa tsy niety foana ry. Raha nda zao dia ho mpiseromonina be eo indray ity. Neo zangy mbola tsy vonina amin'izany. Izaho koa mifehezino sahady eo. Alora angamo dia kena fotsiny aloha androany tsy ahita fikalana baly eo ihany ve rehefa ao aorianao. Fa maninona ny tsy mamaly? Izao ary hoy ny valiny vonina amin'izay Tena matotra veny ry? Tena vonina irosa amin'ny mariazy amin'izay? Efa hoe hoio vonina. Miangaly malalako sy ritsy foko. Tena hoe sambatra be hoe tsy mitsy alohan ry batabataiko hoe raha ny trano ka ao fa sao izay rahalahy eo ka. Aleo fa raha riva ihany dia hiresaka amin'ny papa dia
Efa ila zao koa papa sy mama anareo a. Zaho efa tena tsy mahandry ela tsony. Mijaina indre. Dina, fa ino ty ataon'ilay eo? Fa misy iny an-danitra eny no toa ataon'ilay tsara banjana tsara? Ianala, Andry koa manaitra. Tsy manaitra fa elany lasa lavitra loatrako. Fa ina ho any mahavariana ny lahy. Toa banjeniko ihany mantsy ilay lanitra ataon'ilay tsara jery fa tsy misy ninona fa tsy rahona no hitako eo. Ka izay indrindra e. Teny rahona loatra ny tandrivintsika Ianala. Mbola tia ny fianarana nefa ny anina ho antsika sy tia manahirana. Ny fanafodiny eny etsy an-daniny mbola tsy maintsy fidiny isam-bolana koa. Ka dia indrisy fa tsy afaka tsony ahy. Dina, izany ve mahalasa saina an'ilay io e? Tsy anjaran'ny lahy mieritreritra an'izany fa efa nanolo tena ho anareo sineny dia izany miadidy anareo ka inona no esan'ilay saina amin'izany? Tsy maintsy mianatra ianao Dina. Raha mbola eto ianala zokinao dia tsy maintsy afaka baky ianao farafaratsy ny vao mijanona. Ndriko ety Tomany no fiatandriko. Impiry moa sika ato ny mizara fa mihinan-kanina. Impiry izay sika ny ninam-bary tsisy loka tato. Ka izaho narahandry sady hiantoka ny fianarako, miantoka ny fanafodiny eny, miantoka sakafo. Eny e, manaika ange fa mahandro sika e, sahirana. Kanefa tsy mbola nataoko nandro fotsy tato re a. Vitako io. Manana finoana fa vitako io. Menara tsara fotsiny lahy. Raha vao mahazo vola vidina sasalamba ao amin'ny Ramose Olivier zao dia efa hividianako fitaovam-pianarany lahy aloha izay. Dia n'izao vakansy izao dia efa angonina tsikelikely izay ilaina. Ekena mba tia fandirana e. Ary ndiana aloha mifanafodina eny fa izaho mbola nadio ny tranondra Ramatoa Rasoa etsy atsimo tanàna sitra ny ahay. Ka ahoana? Mba tia papa ihany ve ty toerana nitondrako anao ty? Tsara ka. Toerana tronotrono ohatr'izao mihitsy ny tiako. Ary aloha ny zosotro dia sady atombohy amin'izay ny tafa sy ny dinika sao ho avy eo ihany ny olanako toa efa mitatao mantsy izany andro izany. Sao dia be siramamy aloha izy io e. Hain'ilay ihany fa tsy mety amin'ny fahasalamako ny siramamy be loatra. Aza matahotra papa e. Efa commande spéciale mihitsy io. Andramange zara raha misy siramamy io. Ihany tokoa. Ka izao ry antenaiko. Ty resaka ataoko amin'izay ty dia resaka iankiana ny tombon'androm-pahavelomako mihitsy. Ka ny angatahako amin'izay alohan'ny hanampisahako azy dia aoka mba ho fanekena no setrin'izay azy fa tsy ho fandavana. Ka ilay sujet aza tsy haiko akory nefa asain'ny papa manaiky sahadiko. Ka tiako mba ho fifaliana no diako any an-trano fa tsy alahelo sanatria. Eo re lazao aloha e. Za ve dia ampitondra alahelo amin'ny papa e. Dia eny izany ny valiny Lazao ary fa eny ny valiny e. Antenaiko fantatr'isika moa fa iny renin'izay iny tamin'ny fahavelomany dia tovovavy tsotra sy zanaka ambany volo. Oe, haiko tsara izany. Avy any Ambalamanga. Tsika aza moa nahavita trano be tany mihitsy. Fony mbola tanora maitsy sy tanatin'ny fahatanjana tanteraka mihitsy no nono izahay. Tovovavy tsy mba niaingo, tsy mba irony miaingitraingitra irony izy tamin'izany. Saingy nanintona azy satria tsy bo tanteraka.
Dia misavisan'izany eo indray izao papa dia tomany. Nanitinay izy ho amin'izay. Risiko ty tena nifankaty izay. Na dia mbola tsy mivady avy hatrany azy izay dia efa nanosika hiakatra hatrany izy teo amin'ny fiainako. Tsy mba irony tovovavy be atako irony fa dia nahay nanangona tsara mba hoento miatrika ny tokantrano izay ahorona. Papa, izany ve ilay resaka tianao atao amiko e? Tsy hoe manamaivana ilay resaka papa fa efa 15 angamba izay resaka izay no henoko. Aza tapahana aloha elo fotsiny. Dia rehefa nenandroso tamin'ny asako sy arabola dia ndroso tamin'ny fanambadiana izay. No ny fahaizany nandray klian tena nahifandray tamin'ny mpiara-miasa tamiko mantsy reninareo. Dia lasa niroborobo ny orinasa. Anka izao ny farany. Lasa nanana orinasa 3 lehibe tsika ary navita trano 5 teto Antananarivo. Ndrisy morse efa inona rariny izy taty aoriana. Ary ohatran efa nanindry mandry azy angamba ny fahafatesany fa nisy afatra nomeny ahy mba ho ampitaina amin'ny setirse. Afatra? Ie, afatra. Imbetsaka efa niteneniny ahy izy ty ary na dia teo am-pialany ainy aza dia mbola io ihany no teny nentina nakipiny maso. Ka tsy maintsy lazaiko ary tsy maintsy aken'izay. Lasa ho ary hoe noko? Izao le afatra ary. Hoe rehefa feno 4 taona antenaiko kely dia asaivy manambady amin'izay. Any Ambalamanga izy asaina makavady. Amin'izay mba hiverina ao tokantranontsika indray ny endrika vaovao. Izaho mantsy efa andeha. Tandremangerinindrema dimy izany afatra izany. Tsy mandry am-piadanana raha sanatria tsy tanteraka izany. Izay kely afatra. Ka iseh moa io efa 4 taona ka dia naporako amin'izay. Maninona tsara? Papa, efa fika efa tolo be nge izany andro maman izany e. Fitiavana nge le resaka eto e. Angamba fitiavana azo tirena hoe tsy maintsy any Ambalamanga no hijeriny tiako. Sady maman nge efa maty e. Afaka tsy manatanteraka an'izany intsony. Namaty azy izy ny afatra napetrany dia vaty fantsika ato anatin'ity foko ity. Ary tsoroka misefany na izako aza tena nankasitraka an'izany afan'izany. Ary satria tokoa efa tsy otsony reninareo dia tiako hiverina ao atokantranontsika araka ny teniny tokoa izany fiainana feno fahatsorana izany. Indrisy anefa fa efa manana ny tiako sy tia io. Ary efa vonona hiroso amin'ny mariazy mihitsy izay. Tena miala tsiny aho. Antenaiko hatr'izay teny meko safidy foana se tamin'izay larana tiany se izorana. Tsapany se angamba izao. Tena tsy tiako ny manery olona amin'ny safidiny. Saingy izao tonga eo an-kion-dalana izay mety ampibilisatra na mety hanova tanteraka ny fiainany sese izao. Karariny sy hitsiny ara hoentitra. Antenaiko tiako mba ho toy ny fiaina tokantranoko ny fiaina tokantranony se. Tiako mba ho tokantrano madio anjakan'ny fiadanana toy ny any tokantranony se. Irina indrindra raha olona tsotra manam-pahendrena. Tsy tia haingitraingitra no andravaka sy hanome hafanana indray ty fianakaviany ity. Fantatrizay tsara fa efa mimadiva ny androko. Bonheur be indrindra ho ny dokotera. Mbola tsy hay izany. Marina izany ka. Satria tsapako efa mihenandro aman'alina ny heriko sy ny tanjako. Ka asa hoe mety afaka ny hanome fifaliana farany avy izy. Hatr'izay izay foana ny nomeko. Tsy nitandro asa sarana no se. Ankehitriny mba anjarako indray ny mangataka amin'se. Mba tanterao ilay fikasana isy reniny se mo antenaiko. Tsy mbola ny angavo sy ny taloto izao tany se aho averiko ihany hatr'izay 4 taona na teto an-tany an'izay izay. Kanefa mitindra ny toraka ity dia hiangavy an-dranomaso mihitsy aho.
mba tanterao io afatra irsea. Mba afahako mody ampiadanana miaraka amin'ny neny. Papa, tena sarotra ange ho azy zany e. Tena sarotra loatra. Tsy misy sarotra izany se. Ny tany sefa tsy hanenena ny seny manaraka ny teninay. Fa raha tanterahan'ny seny dia tsy hangavy zavatra misetsony amandra-patapitra ny fofonaiko. Eo momba ekeo hoe ampidino eto alofa andohalika eto anolohany se mihitsy. Mipetraka. Fa raha naika zany dia tena hoe ho faly ianao. Efa manaiky ve se valio hany tenaiko? Ka papa mi-insiste dabeako dia voatery aho zany hanaika. Andray, faly afa zaza mpakatoray aman-dreny se faly zao reninareo any. Hita se isaky ny weekend se dia mandehana midy any Ambalamanga. Petolo-vavy angehany mahaiza misafidy tsara fotsiny. Aza matahotra tenaiko fa io fitiavana io azo afindro azo volena sy tondrahana tsikelikely dia maniry sy mitsimoka eny. Olona efa ela netezana amin'ny lazan'izany. Mahaiza manondraka sy mikolokolo fotsiny. Ianala. Misy inona? Vonjeo fa marary neny. Maninona? Fa marary ahoana? Miolakolana be izy. Tsy haiko maninona fa andao aloha ody. Andriamanitro, fa naninona reniko hoe andao hainga anary e. Na aleo tonga dia atsoka aloha dokotera dia asela makany an-trano fa ahoana moa ny batantsika selahany neny? Ka ianary ndre. Za monjy an'izay anganany an-trano aloha. Tompo, mafy loatra re izao azo fijaliana ampitondranao anay izao e. Sao dia tsy maintsy mihinana fanafody isan'andro ny neny fa tsy ampy ilay fanafody teo. Dia ahoana no ataoko? Aiza no hita vola hivitenana an'izany isan'andro? Dia sanatria ve tsy maintsy hajanona amin'ny fianarana amin'izay tokoa tiana zandriko e. Ka na hajanona azy izy tena mbola tsy maharaka foana ihany ny vola e. Dia ho aza fanafody isam-bolana no nividiana tahaka an'ireny fahasahiranana maika fa hoe isan'andro. Ary manena moa raha mba mitady asa ny andrenivohitra e. Efa hita izao fa tsy mahavelona ny karaha meto. Dia ahoana nefa neny? Dina ve dia tsy ahakarakara azy nefa? Somba izay no mipetipety an'ity fiainana mandry ity. Aleo fa hijery gazety ilay misy tolotra asa tsy tapakireny amanomboko izao. Kiviaka, izay tolotra asa jerena toa mitaky diploma daholo. Tena tsy misy sahaza ho ahy mihitsy. Tena efa tsy arako tsony mihitsy nefa mividim-panafodiny neny. Aleo rangaha tambatambazana dina dia amidy aloha ireo kahie efa voahangon'ireo mba sitrany ahy.
Tsy hitako tsony maty izay ho raisina. Mafy tika. Taitrisy. Bonjour papa. Bonjour. Atenaiko a petra loseto akaiko eto. Ok. Fa hoana? Tsapao an'iny eto e? Aiza? Eto? Hoay, toa midobodoboka be amin'ny fomba papa. Fa manino ianao e? Sao dia tsoka raha aloha Docteur Narcisse. Atenaiko a se ihany mahatonga an'io ary se ihany ny vahaolana amin'io. Fa hoana? Tsy azoko. Tanterao ilay etaeta-poko raha tian'se ny tenan'se sy raha tian'se koa zarain'se. Ary tapao tanteraka ny fifandraisana amin'iny vehivavy ratsy fitondran-tena iny. Ratsy fitondran-tena? Olona mbola tsy hitan'ny mason'ny papa akory ka hoe ratsy fitondran-tena hoana? Na tsy hitan'ny masoko aza reny ny sofoko ny adalany any velany any e. Iza moa no tsy mahalala an'izany tovavy miaraka aminao an'izany fa irony olona ratsy fitondran-tena irony? Aza mitsara ivelany kosa ianao ry papa. Tsy izay manao zipo lava be akory no atao hoe masina, ary tsy izay manao tombokotomboka no endry. Sady izy aza ny tiako sy mahafaly ny foko ka ataoko ahoana e? Mahafaly ny fonse saingy tsy mahasoa an'se. Olona efa nahita fiainana lavitra noho se ary antenaiko a. Averiko foana izany. Raha inse aho no miteny izany, ary mbola fitiavako an'se no mbola mampisisika amin'ilay farafiangaviako iny. Toa mitady hivadika sahady se izany a. Fa ono aloha e. Miaino anao e. Efa mahita izany tovovavy any Ambalamanga izany ary ve papa e? Efa misy no eritreretin'ny papa ve any? Mbola ka. Fa iseny tiako hikaroka sy hitady. Aza dinonanaka fa ho baly samana sitrana sy ampitombo ny andro iainako indray ny fahitany se an'izany aingana. Dia ahoana raha tsy mahita? Na hoe tsy mety tiako mihitsy ilay olona? Ny fitiavana ary zanako averiko ihany fa miainga amin'ny fifanakekezana ihany. Miseho amin'ny alalan'ny fifanaraserana. Ny fitiavana afaka velomina toy ny zavatra rehetra ihany. Dia anao filazana izany hoe mitady vady avy any Ambalamanga? Aiza kosa ry se. Mba makany se ohatra isaky ny farany herinandro, dia mba mijerijery izay mety amin'se any. Se indray ve moa no atoro an'izany e? Amin'ny zomaharivo se dia ndehana makany, dia alatsinainy maraina vao miakatra. Afaka hoentiny se any mandry. Sady mba mijerijery ilay tranontsika any koa fa dia mampalahelo hoe trano be io nefa dia ilozantsika aty fotsiny. Izany a? Leo hitadiavana fika ilay rangahy aty fa tena tsy pointsy izany ka. Nona izany sady visana ka. Tena betsaka loatra koa ny sasalamba nataoko androany. Tena marina tsy fanopanina izany. Aleo mihitsy aloha hipetraka kely fa so mba hita rabo kely an-dalana eny. Lalana mbola lavidavitra ihany mantsy. Hoay e, ary iny ry afisy etsy amin'ny vavahady etsy Pitry izany. Ndraso hoe atonona. Tohotry ny hoe tolotra asa ankeza ny soratra hitako izany e.
aleo mihitsy aloha jerena akaiky so mba mahasoka. Tolotrasa mitady maika tovovavy 20 hatramin'ny 20 taona hiasa. Asa tsy mamizana herim-batana, tsy mitaky diploma, fa ny fahavinonana sy ny finiavana no ilaina. Raha mahaliana anao dia midira tao amin'ity trano ity na antso ity laharana ity. Karama. Hoay tena mety amiko ty. Maninona moa raha dondonina avy hatrany ato hoe ay misy sonnerie ity. Aleo ampanenona aikana. Sady ohatran'ny voandroano mihitsy no mipetaka izany afisy izany Omaly mantsy nisy orana ka tokony tsy ho vaovao be toy izao tsony io rehefa omaly. Hareza koa ary no rato hoe aleo averina indray mandeha. Salama tompoko. Nahita an'le tolotrasa teo ambavahadinareo dia nampaneno sonnerie fa tena liana tompoko. Salama ianao. Mandrosoa ary e. Mipetrapetra. Io ny seza. Ka ahoana vonina hiasa izany ianao na asa toy ny ahoana na toy ny ahoana? Ohatrany hafahafa kosa ny fanontaniana izany. So dia mba izany hoe arakarak'ilay asa ihany tompoko. Fa firy taona moa izany ianao raha tsy mahadiso e? 20 taona tompoko. Mety amiko tsara mihitsy. Fa inona ke ilay asa raha tsy mahadiso? Karamaiko ianao mba hanambady ahy. Ohatsipa. Loza fa safotra ity. Efa manao any ianao izay? Efa tsy dia manena fa misaotra tompoko. Aleo angamba handeha amin'izay tompoko fa tena tsy mety amiko ilay asa. Andraso aloha e. Tena velao ry handeha mifona e. Ao rehefa avelako mandeha ianao rehefa avy eo e. Rehefa mazava aminao ilay asa. Eo mba ianao vetivety aho aloha. Tsy ilay noeritreretinao ilay izy. Aza vao aingana re. Tena maika hody aho mantsy. Hitanao tereny raiko anambady tovovavy avy aty ambanivohitra n'Ambalamanga. Maninona? Eno tereny Ankolaka. Avy aty mantsy ny tanindrazan'ny reniko. Dia tena tia sy nahafinaritra azy ny toetra ny reniko. Efa maty moa maman ka tia niverina ao an-tokantrano hoeniny indray ilay fahatsoran'ny maman e. Tena nafatra koa ny maman talohan'ny nahafatesany hoe aty ihany tsy maintsy makavady. Dia izay no hanerena hanambady avy aty. Dia nefa ianao tsy te hanambady olona avy aty? Bien sûr. Sady tsara teo efa manana ny tiako. Ka inona moa tsy andavanao an'izany baiko ny rainao izany? Fa angaty fitiavany ity terena fotsiny ohatr'izany? Voatery tsy maintsy manaiky satria raiko izy. Izy no antokana nahafoy zavatra rehetra ao aho. Ary indrindra mbola tia hiaina elaela eo anilany aho. Tia ampifaly azy aho mba ho falim-babena noho ny nataony rehetra. Marary mantsy izy ary taona 2 eo raha ela indrindra dia tsy maintsy andao ny tando ny dokotera. Dia tsy maintsy manao an'izay hafaly azy aho amin'ny andro sisa iainany. Dia izay ny hitadiavako tovovavy aty Ambalamanga ho karamaiko vola be isam-bolana mba mody hoe miaraka amiko. Tsy tena miaraka fa mody miaraka fotsiny eo mason'ny papa. Ka asa hoe mazoto ve ianao? To tena sarotra izany asaniko. Zao aza matahotra aloha ianao voalohany indrindra. Tsy hikasika anao aho. Tsy hanararotra anao aho sanatria ampy ilay olona tokana efa novidiako. Fa sy ny madaholo fotsiny no atao mason'ny papa. Jereo. Tia ny karaha manao isam-bolana raha manaiky ianao.
toa vola be. Akahoana? Manaiky ve ianao? Tena tia ngamba no avitra ao amin'ny fiainanay ka aizy intsony ahita karama be ohatr' izao. Manaiky ka? Fa zao tsy hoe rehefa mahangona vola ianao dia hiala, fa tanterahanao atsakany sy andavany foana ny asa mandra-pahalasa amin'ny papa. Dia tsy tia ambalamanga koa izay no tena mipetraka. Izany hoe tsy maintsy mise déplacé ianao rehefa tonga ny fotoana. Ay, eny ary mety izany. Dia izao koa, afaka 3 na 4 volana eo sika dia atao mariazy. Ahoana tsara? Ka izay moa ilay fikasan'ny papako. Rehefa lasa papa dia manao divorce sika dia mivady zasy ilay malalako. Fa aoriana mariazy aza matahotra fa ampiko avy roa eny amin'ny ony karamanao. Akahoana, vonona? Trekiako io, inona re ty e? Tsy mbola nahare asa toy ity hatrizay ny ainako. Alora anga hidirana any eny e, vonona. Dia tandremo sao mivadika. Sao ianao indray no hitoroka any amin'ny papa? Tsy ampahafantarina azy mihitsy izao. Ary rehefa eo masony dia mody mba manao fihetsika mody mifankatia be tsy misy ohatr'izany tsika. Fa rehefa tsy eo masony dia samy maka ho azy. Eny tompoko. Eo raisary ny tanako fa ho mpiara-miasa tsika manomboka eto ry... Ianala tompoko. Faly mahafantatra ny Ianala. Izay indray no antenaiko. Dia io namako no atao hoe Mahandry. Faly mahafantatra ny antenaiko sy Mahandry. Manana telefona ve ianao? Tena tsy manana tompoko. Bon, tia misy vola dia mividiana ianao puce telefona. Dia andraso, tia misoratra amin'ny taratasy ity ny numéroako. Dia izao, iny misy vola kely tsy miala amin'ny karamanao akory iny fa mba hafaliam-poko aminao fotsiny noho ny fanekenao ny tolotra asa nomeko anao. Ay e, tena misaotra Ramsey. Tena misaotra tompoko, tena mankasitraka. Izay fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Aza atao ela ny fividianana telefona. Efa inona ke izany laoka izany ry Ianala ny tomanitra be? Inona reo? Akoho lesy a? Akoho? Ie? Fa taiza indriny nahita an'izany? Tany amin'ny patronako vaovao lesy a, nahita asa vaovao a. Fa asa inona dia aiza? Miala tsiny aminao aloha ry zandriko fa tsy afaka hilaza marina aminao a. Taiza be antitra letsy a. Be antitra aiza ke? Hitan'lahy, misy olona tompo-tanindrazana aty izay a. Dia rehefa faran'ny herinandro izy dia ateriny zanany aty. Dia izany no mikarakara azy. Fa tsara karama. Ay, dia isaky ny faran'ny herinandro ihany izany dia vao miasa any. Arakaraka ka. Indraindray aho ny afarany makany Antananarivo. Dia indraindray izy makaty. Dia rehefa malalaka koa ilay zanany dia tsy miasa. Fa izany hoe karaha misam-bolana mitomboka foana. Tena tsara kosa aky izany ka. Mahavoky sy ndre. Za aza no meny vola hividianana telefona hoe mba misy etsono rehefa mila ary zareo. Ay, tena mety kosa izany. Raha tena maharitra io asako io a, dia tena ilama amin'ny fiainantsika. Afaka hianatra ihany ialahy amin'ny fidirana. Dia ahoana nefa neny raha sendra miasa indry. Nefa izaho hianatra. Afaka manakarama olona tsika mba hijerijery azy eto ka. Olona azo antoka tsara nefa. Ianala, fa ngaha dia tena be karama mihitsy zazoko zato mieritreritra anakarama olon-kafa hono e. Raha tsy roa andro zareo a dia tena ho velona sika raha zandriko.
Dia izay kiny voavory miangaly a. Antrelesy, tena mba antidaratsoloa koa ilay bainonareo ka. Kalma fa inona ary ty e. Dia Roviana izany no entinao an-tranonareo izany sipa avy any am-bayako izany. Aleo kosa aloha iandray volana io sao araka papa eo ny sera raha zao dia efa hoe entinao ka. Fa papanareo izany efa malala hoe efa misy sipany. Ie, efa nilazako izy. Tahaka ny inona ny hafalianao ianao. Fa aza matahotra kiseria, ianao ihany ny tiako. Tena dala amindringe Sady za koa matoko valeur ny tena marina e. Dia ho voafefe be amin'izay izany ala rehefa tonga ao izany sipy izany. Ohatran'izao ihany ny fifandraisantsika ka. Aza manandry. Fa raha miaina ary izany dia miaina kely fotsiny e. Ay, ho hitako eo ary izanyko. Misy lafy tsara ny any aloha fisian'izany sipy izany. Mba afaka manararaotra amin'ny liba miaraka amin'ny akamondririny kely. Oe, fa zao tokoa chérie. Mba avidio amin'izay moa lesy ilay koa efa nanaovany la promesse tamiko iny hoe tsy maintsy vidiany lahy. Zay indray piso mpangataka. Fa ho vidiana raha izay ny tindry e. Allô? Bonjour, miomany ianao fa hidinany aho zao dia miakatra aty amin'ny papa tsika fefa tadiavina ianao. Fa iza nga io e? Iantenaiko ihany e. Fa ianao ve tsy mijery anarany e? Kay ve? Zay fa afaka adiny telo aho tonga any. Iantenaiko. Alaina eo ny afaka adiny telo. Andrekako eo dia inona izany akanjo anaovako? Aleo izay akanjo tiako indrindra amin'ny akanjoko ato. Ity tralala kely ity izao tsara. Aleo ity mihitsy. Iseo rafozana izany ndriry ianara. Tena saika tsy fantatra ianao marina. Fa nganda hivavaka ary tonony dia zao ny fitafy a. Akanjo voalo midoroboka. Andray, sao ve mba hananako dia iomezanao a? Désolé. Liza nge tsy ratsy e. Fa fitondra mivavaka fotsiny dia izay mampiomehy ahy. Isika nefa tsy hoe andeha hivavaka. Ao mekara dia hijerena ianao rehefa tonga any amin'ny ville. Marina na i papa aza tsy omeo mahita anao amin'izao. Ary mekara amin'izay e. Atao amin'ny devant ianao. Ianala. Inona ihany tsy haikaran-dry e? Ka tsy haiko ange mamoa an'ity varavarana ity e. Ny raso vetivety ary e. Ao, izay, midira amin'izay. Tongotsika. Amboary tsara ny fihetsika eo fa io hitako mitsikilo papa. Eo anao mody tantanako. Papa o, tonga izay. Mandrosoraka izy a. Manaona tompoko? Salama tsara anaka. Andray, maharavoravo ny foko eriny mahita anareo roa mifampitantana. Mipetrapetra anaka. Ka tsy lanaky ny dia izay? Tsy dia vizana ka. Ka sy présentation aloha ry antenaiko a. Izy no iza? Izy no Ianala ary papa.
na olo tiako. Lefa nilazaiko amin'ny papa. Dia faly mahafantatra anao anaka, sady faly tena faly mandray anao isan'ny zanako. Dia izy ry Anala no papa. Randria Mirado no anarany, fa afoizina amin'ny hoe Ndrima. Dia faly mahafantatra anao tompoko. Ajanony ihany izany tompoko izany. Papa no etsoinao Iny ary papa. Dia aza mihafahafa ohatr'izao ny atao amintsika. Ka izao ry izy roa, mba satroko ry rakizy raha aroso faran'izay aingana ny raharahanareo mba miangavy re. Tsy aleo ve aloha ifampisahatoetra tsara izay ry papa? Izao no lazaiko anao ry antenaiko tsy sanatria dokadoka ny fa zaho olona fatalohanareo dia mahalala zavatra. Voajereko amin'ny masony fotsiny Anala, tonga dia haiko fa roa ny tovovavy tsotra, be fitiavana, be herim-po roa ny zato izy. Ka aza miandrela le roa fa tany ny azo fa sarotra ny mila. Tena nataon'ny papa niondrika sy ny varamena mihitsy ilay zanak'olona marina. Ka marina nge izany. Dia ahoana aloha le resako teo Za nge efa tena tea hanambinato efa tea hita zavikely koa. Ao rehefa ezany faran'izay aingana azo atao Efa reny aterindrasoa reny ny sakafo zareo Fa inona daholo reto sakafo be dia be reto ry papa? Kely ireo raha oharina amin'ny fifaliako anazy le vinato efa nofinofika hatr'izay Eo, mazotoy Anala. Ary tena mpanan-karena be ry antenaiko Jero ange ny tranony mitsoalatsoala ery. Efitra be dia be. Ny sakafo moa manginy fotsiny. Ny mpanampy roa be izao. Misaotra tompoko. Mijanona ty ianao androany ry Anala raha fetsy ianao atery ny antenaiko. Dia ahoana izany ny andaminantsika ny fandriana? Tsika tsy maintsy iray sombre rato satria sao sifika be amin'ny papa eo. Raha tsy mampanina anao dia omeo ahy itsy lamba matevitevina itsy dia aleo ahy eto amin'ny tany mety amiko eto. Ko raha tsy inona ry Analako. Ka ho tafarina intsony ny antoko raha pitso maraina raha atoro mandramaraina eo ianao. Aleo izany ho eo Azafady aloha ndry akako an'ity lampy ity. Ianao tompotrano indray ve miafiafy? Sady ianao ange patronako Za mpiasanao. Ka na izany azako. Za lehilahy fa ndry vehivavy. Tsy vitako ny hijery an'ireo kosa ka. Ka ahoana ary izany no atao Ny andro ity efa me alina ihany. Lozantsika mifanilaka fotsiny eto. Ary maninona nefa raha miaraka eto Azafady tsy tanaty fifanarahantsika izany. Tena tsy haninona indringe Tena reo ny tanako. Ny lamba atao samy manana ny azy. Tsy mety izany ka. Anala, tsy hijolam-bota ange ka hanararoatra ndry amin'izany Jereo fa hitodika ty foana rehefa matory. Dia ty ny lambako dia rirairy ndry. Matory eo fa tsy haninona ndry izany aho matoky ihany ry. Raha manao fihetsika hafahafa eo dia miantso vonjeo. Izay fa bono indrika. Indray ariko. Tafandrimandry ianao. Dia ny odiny izy sady ny salobony. Mba mampiomehy koa izany raha olona.
Allô? Allô chérie, bonsoir Ela. Bonsoir ndry. Toalina be vao miantso. Fa taizandray moa Ela androany tsy dia. Za ve ilay efa nanatsanina amin'ny poroako rehetra no Ela nefa Ela mametrapetraka fotsiny. Azafady aky aho. Tena azafady fa nisy dinidinika ny fanaovanay sy papa tato. Fa dinidinikinina zao izany. Tsy izany aky fa tonga ato ilay sipa avy any ambanivohitra. Ilay nitantaraiko andry. Kozy ve? Ko tsy faly be baina be an'lisany. Ka efa hay indry moa fa izay foana no nangatahany tamiko. Tandre maro sao voarebirebin'izany sipa tamba-hoakisa be izany eo Ela chérie miteny aho izay. Aza manao andry. Matoky ny fitiavako. Tiako angenao malaly. Dia Rofina izany izy no mody. Raha pitso ihany ka. Ateriko maraina. Za koa iaraka aminareo izanyko. Ndao fa tsy maninona e. Valondry alaiko mba vadinareo eo. Izay fa bono indry aloha. Je t'aime. Je t'aime. Izay izany ilay olo tianao. Indry mbola tsy matory e. Ie. Tsara tarery izao izany fa hitako eto Fa ahoana ny ilazandry fa tsara tarehy izy. Karaha zao pikapika sy endrika eo izao ve moa tsy manambara avy hatrany fa tovovavy tsara no mifanentana aminao. Fa maninona ny pikapikako sy ny endriko ka. Aloha tsy valiana fa moto manao matory so hiteniteny fo mety atiny farany. Ano ako. Otry. Ary toa miesona sahady kala. Ary aleoko matory amin'izay ka. Mbola lavitra ny lalana rapitso. Tonga dia mekary eto amin'ny devant chérie. Bonjour chérie. Bonjour ndry. Ary moramora ihany aloha fa misy olona ingeo amin'ny seza aoriana io e. Manao na tompoko. Bonjour. Io izany ilay izy ry antenaiko. Ie. Io ilay izy. Ianala aloha no anarany e. Dia izy indray ry Anala no miangaly ah. Izy ilay miaraka amiko. Faly mahafantatra tompoko. Miafina koa izany raha olona ka. Zandra namalo ny teniko akory izy fa dia niodi-masony fotsiny nankariny. Ary inona koa tony lambo tony ry antenaiko? Roby ny Anala tavela tato iny kia. Iny ny saika nanaovany. Izay niona tamin'ny papa dia novidianako akanjo izy fa akanjo fitondra mivavaka amin'ny fijeriko aniniko. Izy akanjo fitondra mivavaka eo e? Ao e? Sompo! Naleo mpangataka eny ambany tony laza viana ohatra izao. Ary mba moramora moa kia. Aleo aloha akaparikiny eto aho dia hividy tsakitsaky hohanintsika ny an-dalana atao amin'ity grande surface ity. Mbola lavitra ihany mantsy lalana iny. Ataovy betsaka mihitsy ilay izy dia mba hitondray crédit anaovako TikTok any amin'ny désert be any. Ok. Fa maninona moa izany indriny tsy mandeha taxi brosy fahateziny. Mandany gasoil fotsiny. Ka zange izao mihitsy vao taty Antananarivo e. Dia matahotra sauvera ety. Dia ny olo tiako ny sahirandre. Tena azafady re ialako tsiny. Fa andre io aloha dia tena sipa matomboly e. Zao verikala no atao asa fivelomana. Dia rehefa tena hivady amin'izay izany izay sy antenaiko dia anao inona amin'izay? Anao makorelina angamba amin'ny farany. Andray kosa e. Hitako. Fa za aloha dia mampitandrina tsara mihitsy dia ny ety ambolohany Tandre misao miketrika ny anodina ny lohany iny sheriako iny fa mahavita ny tsy takatr'olo be andrio izao vehivavy izao. So mahita ny antenaiko hoe tsotra sy tsara fanato iny dia mitapitapy io. Ay iny, efa ay. Asa matahotra ianao fa
Sady olona toa azo koa ve dia mba hifanentana amin'iny tsy hisy mihitsy izany na niriny azany akoho. Tsara aloha rehefa matsapa-tena fa ratsy. Izay dia tonga. Tia ny crédit Andry dia reto ny tsakitsaky. Tia ny Andry ilay anala. Ianala? Fa manino Ndry? Tomany ve Ndry izany? Titsoka fotsiny aka. Ataovy sérieux. Ao fa kariko kely ny fitaratra aoriana ao ary. Andao andeha amin'izay tsika. Ianala, tena tsara fanahy kosa aloha ilay patron Andry. Sakafo anie izany nampitondray izany. Izy aloha dia tena tsara fanahy mihitsy. Sady tsy mba masika sy mikitakita toy ireo patron hafa. Tena ataovy tsara kiny asa-panaoviny. Tena ho tafa ihany ty akantsika mahandry ty raha mahatra amin'ny ho asin-drindry. Dia roviana indray izany Ndry no miverina any. Efa te hihinana gâteau sady indray aza manko. Ela tiako. Koa raha tsy voatery hanome gâteau foana izy isak'izay mody ako. Mety hoe mba sambasamba ihany. Ny fandehanako andray dia miankina amin'izy ireo ihany. Efa miantso izy dia mandeha avy hatrany. Fa tokony fijery olona hikarakarana eny amin'izay tsika. Ela efa hiditra amin'ny tapa-bolana. Izaho rehefa miantso ny lehibe dia tsy maintsy lasa. Ka izay indrindra ange ny voasaka ho resaka Andry. Rondry kely tsy avaratra ho mazoto. Sady mo efa zatra mikarakara eny ihany rehefa efa zatra mikarakara eny ihany rehefa le mandehandeha aty amintsika eny. Sady azo antoka tsara raha iny ka mety tsara iny. Mba saivy mandalo aty izy raha riva ry diana. Tonga dia resahana avy hatrany. Tsara kosa ry se iny film toy iny Fa nampangitakitaka. Zahay indray vao mba nijery film izany ry papa. Tena hoe variana loatra amin'ny asa. Fa entomora ihany na dia izany azy. Ekena fa mila miasa mafy. Kanefa ilaina koa ny miala voly. Indrindra se vao hanorina tokantrano io. Ny asa mila atao tsara saingy ny tokantrano no melohan'ny zavatra-drehetra. Tandremo tsara. Sotra mitoro-hevitra. Fa nahay naka se tena hitako hoe tsotra sy be fitiavana ilay kiala kely. Tena ho feno fiadanany se amin'ny androny sesisaka. Fa izao tokoa. Alay voany indray izy aloha amin'ny somahariva ry se. Voata amin'ny herinandro ve izy ny tatiry papa dia na izy aza marina raha mba ho afaka amin'izany. Aza manahy amin'izany se efa niantso azy angia omaly. Sady niangaviako izy mba hijanona maharitraritra ty amintsika. Dia ahoana izy? Draisy. Afaka honona mbola mambolana azy. Ka izy ve moa sahandaha efa mety efa tsy mazoto izy fa no i papa dia modina anaiky fotsiny. Sady nandray aman-dreniny aza ve anaiky an'izany zanany hijanona ty amam-bola an'izany nefa tsinitsinina vita. Raha tsy mety ny ray aman-dreniny dia alainy se aty dia miaraka midina any tsika mandresy lahatra azy ireo Fa izany hoe efa nanontaniako azy ry se ny momba an'izany ary nilaza izy fa tsy mampisy olana ao an-tranony velively. Ny tanjoko amin'izany ange dia ny mba hifankazarana ireo sahady. Mila mifankalala toetra tsara nareo dia n'izao mba tsy ho ady lava ny santatry ny tokantrano vao anareo. Dia fa izay izany ko inona moa? Dia mba ilazao any ny ray aman-dreniny hoe
tsy ho ela hoe dia ho avy izay angataka ny anala hoe sao miahiahy andro zareo mantsy dia izao koa mba hividiano fitafiana sy haingo maro isan-karazany koa izy eny angeno ravaka ity tokantrano ity indray ataovy mihitsy izay ahatonga lafatra azy ndraso ty volo ity omeny izay azo mba hanaingony ny tenany. Finna daholo reto vola be reto ro papa. Zange afaka mividy ho azy iseno efa hikarakara sy amelona azy mandrakizay ka aleo aloha anao izay kely mba vitako tiany mbola eto fa tandremo nefa tandremo so manao fitafy tsy motina tahaka an'le eny atao ny sitraponao patron eo aloha sady atao vialina ny sakafo naona zao ndry fa haiko misaotra ary aizy dadanareo ahy atao tsy miara misakafo amintsika. lasa nanao contrôle any amin'ny dokotera izy dia iza no miaraka aminy any lozanao naka nefa tokony hoe niaraka taminy tany amin'ny dokotera zany. izy angefa manana mpikarakara manokany dia efa manana mpamily ihany koa satria izy moa tsy mahavita mitondra fiaratsony. Hitanao ilay vehivavy roa nanatitra sakafo atsika tamin'ny anao vao tonga tato voalohany iny? Ie. Ndray amin'ireny ihany no mpikarakara lakozia sy mpanadio trano. Fa ilay iray mpikarakara manokana amin'ny papa. Izaho mantsy noho ny azako dia tsy afaka mikarakara azy firy. Fa tokony manokana fotoana hikarakarana izany ianao na izany aza ka hafa ihany izany hoe zanaka izany no mikarakara noho ny hoe mpanampy. Eny izaho nge rehefa manana fotoana dia tena mandany ny andro eo amin'ny papa io foana mihitsy. Votranga ihany tenaiko. Ahoriko amin'izay reto aleo raha soa ihany manao an'io efa izay foana no nahazatra anay tato mantsy. Tsy mety amin'ny sainako izany ka efa tolora-potsiny teto avy eo mbola tsy angorona an'izay ny nanako ihany koa. Aleo ara ataoko indringa mbola vahiny atao trano mila mipetrapetraka. Ianao anaovako azy fa tsy maninona izany Indiana raha kaina hitsotsotra fa zavy eo mbola akatsirony amin'ny fankafizana an'ireo zaridaina mahateo ity anareo ireo. Tsika aza mbola hivoaka rehefa avioko. Fa hivoaka ho aiza? Misy vola nome papa ho anao ato. Andraso ange reto. Fa vola inona daholo reto? Tao vola be. Reo ve tsy ho efa manapitrisana? Tsy nanisa aloha fa hoe anaingona ny vatandriony reto. Fa tena marina ve izany Tena ho avy reto? Eno tena ho andry reto. Dia apiako ndry fantina an'izay akanjo mety amindry dia rehefa avy miantsentsika dia mba hiona kely amin'ny angaly. Tsy mampaninona indray izany? Maninona moa izany? Izany aza no tena mahafinaritra ako. Bonsoir ndry. Manahoana? Finna moa nitondranao an'io sipy io aty manimba revitsy amin'io sy amin'ilay mipetraka eo amin'ny devant mihitsy. Calme chérie ary ndry izany ange maimbo alcool be calme amin'ny ahoany androany kosa aloha tena tsy ho calme mihitsy aiza ve ka vao mipotra io sipy io dia tara lava foana ilay isak'izay misy rendez-vous atsika indraindray aiza moa tsy tonga mihitsy io kala tambahoako sy ve nametrapetrahanao ahy inona koa izay io raha milahatra amiko jereo ty poziny. Inona ary ty fa moramora ndry fa ien'izao vahoaka rehetra izao zaho tsy milamy mandroany raha tsy mahafelaka kely an'io sipa midorororo io koza ty ihany no anton'izao. Tsy haiko kosa ry miangaly
azakasiandry tanana izy na izany aza. Azafady reto azafady, aleo aho andeha hody ka veloma. Andraso aloha sao very andry ianala ho andraso. Tsy very zany aho tadidiko iny lalana iny. Andraso aloha. Ka mampalahelo anareo, noho ny amiko dia lasa misy disadisa ilay fifankatiavana tonga lafatra peo aminareo. Kiala miana-kendritra, raha endrika kiala nitiana ny rany amin'ny ankizy-koatr'izao misary zoro. Oka kely aloha azava, tsy manam-pikasana izay hiaraka amin'ny antenay koa. Tsoriko aminao fa asa no antony maheto aho. Ary rehefa vita ny asako dia mahazo matoky ianao fa hidify ary tsy ho hitanao intsony. Eo miana-kendro io nefa sipasaim-bola betsy. Zao ve no atao asa? Ianao sy mpivarotena no mitovy. Miangaly a. Zany e. Or miangaly a, rehefa mamindry dia milaza fa inona ary zany resaka ao zany e. Mandry a, andeana lesy mba atero ianala. Tsy mampanina ny alala zany e. Rehefa kelikely amody any. Ianala, efa matory angandry? Mbola ka. Mba azondry esorina ao anaty lamba ao ve ny lohandry azafady? Fa ahoana nga? Ao aloha hiresaka amindry aloha vetivety fotsiny e. Esoriko rehefa tsy analindry a. Ianala, nitomany angandry izany? Tsika. Hite, ny masondry aza bongo beko. Lalahelo be vendry tamin'le ny fialahan'ny miangaly teo? Tsy zany ka. Fa rary ny ngeny azy e. Azy ianao. Ka rary ny izy raha sarotiny amin'ny azy. Ka inona ary ny tena nampalahelo andrika na tonga andreo bongo maso be toy izao e? Mba azondry lazaina avy e? Ny fiainako no mampalahelo aho. Fa maninona? Mahantra loatra dia lasa manao ny tsy fanao. Ary aza mitomany-tsony moa e. Fa inona fiainan'ry nefa tena mampalahelo andry e? Mba fantatro moa ny antony nanekeko an'izao asao. Tsy fantatro. Mbola vao 12 taona monja tamin'izany. Vao afaka BBC. Ie. Tratra ny lozam-pifamoivoizana ny ray aman-dreniko. Andray. Mpamboly tena nikuizana teo amin'ny tanàna mantsy izy ireo. Tratra n'izay loza izay izy ireo ka dia samy nitsaboina teny amin'ny hopitaly amam-bolana maromaro. Nandeha ohatry ny rano ny vola tamin'izany. Intelo ny didina ny lohan'ny dada. Vola be no manina isaky ny hoe ho didina izy. Anaka namidy tsikelikely ny tanimbary izay nikelezany aina. Ndrisy nefa fa mbola maty ihany le raiko. Na dia efa nanao izay ho afany azy izay. Ary neninareo? Nenindray velona saingy tsy pozipozy ny fitenenana. Satria vokatra ny dona mafinazo ny lohany koa dia lasa moana, tsy afaka niteny tsony izy. Andray? Sady tsy vitan'izany fa tsy maintsy omena fanafody isam-bolana izy. Zany? Io fanafody io anefa manetsy ny vidiny. Vokatra izany dia namidy daholo ny tanimbolinay, ny trano namboarin'ireo ray sy reniko. Satria tena tsy arako ny fanafody, ny sakafo, ny saram-pianaran'ny zandriko. Eny fa na dia efa manao ezaka mafy aza, manasa lamban'olona, hirakiraka, manadio tranon'olona sy ny sisa e. Ataoko daholo rehefa hoe mety ahazoana vola, ankoatra ny faritena sy mangalatra. Fa firy ny zandrindry? Lara ihany, Dina no ianarany. Na dia teo aza ny fahasahirana anay izany anefa dia tsy navelako ny ala tamin'ny fianarany Dina satria mbola kely loatra. Sady izaho efa tsy tafita ihany dia tiako izy raha mba lasa ambonimbony kokoa noho izaho.
tsoroko aminao fa indraindray aho tena mandro fotsiny mihitsy, tsy mihinan-kanina satria misy fotoana tena tsy mahita karama. Dia hitena sineny no meko izay kely misy eo fa izaho mandefitra. Kitakita sy ny latsalatsa ny patron anefa Etsekila no maharary aina saingy mahantra ny tena dia miafy e. Natramin'izay anefa vitako ihany. Fa nanomboka tamin'ny ny fanintona ka mila mihinana fanafody isan'andro ny tena nahakivy andrindra satria tena nitombo avo roeny be izao ny vola mivoaka. Kanefa ny vola miditra kely, tena kely. Tena kivy ah. Fa iny sakivy sy reraka indrindra no nahita an'ilay tolotra asa teo ambavahadinareo tany ambanivohitra. Dia izay no antony nanikanao an'ilay asa? Ie, nikeko na dia mafy ihany azy indraindray. Ary androany no tena nahatsapako fa ny asa izay atao rehetra kay tsy misy mora izany fa mafy daholo. Ianalo? Mafy be amindry ve manatanteraka an'ilay asa? Mahatsiaro mijaly ve ndry? Raha hiteny anefa ve aho hoe mafy dia horohanao? Zamy, tsy hanao an'izany ah. Izaho aza matahotra andreo dia ilozandry ka izay vao afoko papa. Aza miala izany moa ianala. Ao fa hanao niezaka rehetra mba ahatamanandry ka tsy elandry. Papa angeka efa tena manantenandry e. Fa zahaza tsy ala zaniko. Zahaza engavy anao hoe hasalana aloha amin'izao fahasahiranana anay izao fa tena very raha tsy miasa atao aminareo. Mba milamina nge ny fiainanay amin'izao e. Raha misy teny mahery ataoko na zavatra tsy mety ataoko amindry dia teneno ah, anaro ah. Izany ah. Ary mitaboa amin'izay ara aloha e. Matorindry fa izaho mbola nienjika asa kely ao amin'ny salon. Ianala, ina mba lasa sainandry eto an-jaridaina eto? Tsy misy. Mba mahafinaritra fotsiny mandinika an'ireto karazam-boninkazo maro loko reto. Manambaka ny any ambanivohitra mihitsy. Tena tsara ka. Ie, ny tapakandro harivan-drasonga dia eto e. Mikarakara an'ireto ny tena fialam-bolony. Izany e. Dry, toa misento. Fa inona ny mampisento? Mampanembona ny any aminay ny fahitako an'ireto voninkazo reto. Fa manao ana tokoa aloha ny entsy ny zandrinareo any e. Mba miantso azy ihany vendry. Maraina sy hariva tsy maintsy manontany an-Dina foana ka. Salama be hono izy ihany. Ny fianaran'ny Dina koa no mandeha tsara. Tsara kosa izany ka. Sao dia tokony handefasana vola ry zareo. Le ihany aza ho mbola tsy misasaka koroko. Ianala, tiako averina kely aloha ilay resantsika tamin'ny alarobia alina iny. Nandinika foana nandritra an'izay andro vitsivitsy izay dia lasa ny saiko hoe fa sao dia ndry ilay mikarakara be loatra amin'ny papa koa ara no mahatonga andry mahatsaro hoe mafy ilay azy e. Tsy tokony ataondringe izany e. Tsy tafiditra anaty kontratsika izany. Raha mba fantatrao mantsy. Tena fifaliako sy fahafinaretako indrindra aza no mikarakara ny dadanareo. Sady afaka andro mihitsy rehefa miresaka aminy. Tena marina nge izany e. Tsotra nge ny dadanareo iny e. Tena manoatra no ireny hoe zanany vavy ireny mihitsy. Dia lasa mahafinaritra be akoa no mikarakara azy. Toy ny lasa manandray izany indray ah. Hitako mifankahazo ery tokoa aloha nareo mianaka e. Fa ny hitako hoe mamafy be ny asako ange tsy hoe ianao na izy. Nareo aza tsotra be sy tsara fanabe amiko daholo. Fa le za mahatsapa hoe ohatra ny manimba fahasambaran'olon-droa izany le asako. Tsy azoko. Miteraka olana, korontana, elanelana eo aminareo sy miangaly le izy. Nefa tsy hitako koa ange izay atao e.
Le izy asa dia tsy maintsy tanterahako. Fa raha azo atao tokoa angery antenaiko dia aleo mba tsy mandeha tsony rehefa mivoaka nareo ka tena tsy zakako ny mahita azy tezitra mafy. Tsy zakandre ve ny vavamengaly? Le vava ny lefitranina dia manindro naza. Tsy hampahafiry ny tenina raha rehefa azoko tany amin'ny patronako tamin'ireo asa nataoko taloha akory ireny. Fa izy le manamafy ny sao aharavan'ny fitiavanareo ny fisiako. Iny mampalahelo ahy. Raha mba azoko navoaka nasehoko azy mantsy ny fahadiovam-poko dia tsy hanana amiko akory izy na ny kely aza. Dia ndrio tokoa ve zany tsy mba manana fomba tebo-kely ahy mihitsy na dia kely aza? Maninona hoe ry antenaiko? Manany ihany aky. Matoko. Kay mifona tompoko. Kay mifona ho ahy. Je suis vraiment désolé ho ahy. Fa nga nisy faty nataony sery antenaiko ny dova kapokapoka mihitsy sady seny sady mifona. Papa, mba misangisangy zay ro papa. Finaritra ery arankizy mijery anareo mifankatia. Lozako nareo aloha fa sao manelingelina ny fampiarahanareo eto. Surprise! Miangaly. Fa hoana koa ny natafidiranao tato amin'ny biraoako tato? Birao amin'ny fitora vadiko ingy ato e. Nomeko baiko fotsiny le sekretera hoe ampidiro ato dia nahazo autorisation avy hatrany. Fa ahoana aloha e? Tsy tia lafo iah makaty? Tiako ka. Ahoana moa tsy ho tiako? Manao hoe nikalavany anaty ala any. Any izy ihany. Salama tsara. Hay, arabaina. Mbola tsy mialaina foana ve? Miangaly, mba lanjalanjao ihany ny teny alokin'ny vavanao azafady a. Aza irinao ho fatiny ny raiko. Ina ary ty tsy mahazaka blagy ty. Mba blagy fotsiny ahy e. Fa zao tokoa, ndo mba hiaraka aminay rariva. Hoaiza? Hanalazy kely any amin'ny boaty. Sady matja zao ny revy any a. Any daholo ny akama. Sady misy artista ao avokoa ny any. Efa fantatrao tsara fa tsy pakany aho. Ndao mo lesy a. Mba rariva fotsiny ane dia afaka elaela indray e. Tsy andeha ho any mihitsy aho aho. Ary ndry io ve moa tsy efa nilaza tamiko fa tsy hiara-dala amin'ireny namandry ireny intsony e. Ndry dia tena tsy miova mihitsy a. Kivy ihany andraindray. Tsy mahalala fa tsy revy dia alkôla. Misy fofona alkôla foana isaky mba hita. Ka zay efa samy mihitsy e. Efa zay nafantaranao atamitsika mbola vao ny sipa dia aty aoriana dia hoe tsy tiana. Ka za mba nanantena hoe iovy ndry. Ndry nefa tsy miova mihitsy. Fa iova ninona koa anefa e. Je reste comme je suis foana rangaha. Za tsy mahay tsara velatsy izany hoe modiendry be rehefa ety masonao fa rehefa any ambadika any manao any atao. Zay no efa toetrako kazaterena hiala amin'izay toetra mahazaha zay. Ay, dia ohatran'izao foana zany no ataonao fiainana. Na efa mpivady azy tsika. Afandray rehefa manambady. Fa zao aloha mbola mila manao fiainana. Dia raha hitenanao ahy zany hoe ndao tsika sianao mba hiaraka isakafo raha hariva fa aza makany amin'ny boaty zany. Dia ahoana? Ka io aloha efa pro efa vita e. Tsy azoko ajanona tsony. Dia roviana ihany ary zany fa mba misy fotoana ho antsika e. Ho an'ny fitiavantsika. Tena tsy hitako tsony mihitsy atao a. Ka ianao angia amin'ny atoandro tsy manam-potoana foana matetika e. Oviana moa any tsy nanana fotoana zany ka. Tadidinao za le efa nanao réservation tany amin'ny hôtel Zara Lova. Tsy afaka ianao. Tadidinao za le nitaonanao mba hiala sasatra mandritry ny week-end any Antsirabe. Mbola tsy afaka koa ianao fa hoe hiaraka amin'ny faikam-botonao. Dia mbola tadidinao koa. Oaka izay ka. Leo be maheno ny sermonina anao. Rehefa tsy afaka fotsiny ianao raha riva dia tapitra. Aza asiana resaka lava be blibla. Ok? Ka mila resahana zany ry miangaly a.
ohatrany tsy misy lanjany aminao le fotoana mba tokony hanamafisana ny fitiavantsika. Variana loatra amin'ny revo sy ny ditra ianao. Rehefa mila vola ihany ianao va mba mitady aho matetika. Tsoroko aminao fa na i mahandry aza dia efa vakivavany amintsika mihitsy. Na izay mba zavatra tsy zakako aza tsy mba misy dikany aminao. Sa ve rehefa tena tafalatsaka be aminao aho dia zao nataonao aho? Chérie, inona ary ty sentimental be ty? Aiza koa rangano izy bandito mansy izany fa tsy mangina. Tsy haiko Romia. Tsy haiko hoe anahoana no tohin'izao fiarahantsika izao. Izao fotsiny atao an-tsaina. Tianao aho. Ka na tsy miona matetika azy tsika dia azo confiance foana. Tandremo anefa no mivadika amiko ry antenaiko a. Sao dia hoe mampirafy aho. Vitany amintsika dia efa mampitandrina izay. Fantatrao tsara fa tsy karazana bandoatra izany aho e. Chérie, izaho mba mivola kely mba hitako rariva. Tena tsy manana azy nefa. Ao ohatra hoe jereko ny portefeuille-lahy. Ao ndrefa ina ary dia ataondry ity e. Cameo ary ahy e. S'il te plaît moe. Iny dia mandehana amin'izay mandeha fa koa mbola biasy. Merci malala. Bisou kely lahy dia andeha amin'izay ah. À la prochaine. Tsy azoko e. Tena tsy azoko. Fa ahoana ary any tafalatsaka amin'ny sipa ohatran'iny. Efa nisy fotoana niezaka nanadino azy fa tena tsy vitako. Tena hoe tia dia rirarirany. Antenaiko, tia sakafonao? Oay, fa maninona ny aterindria ty amin'ny efitranoko ny sakafoko? Ka tsy tiako ny kotabaina isakafo any ambany ianaoko. Hitako mantsy ianao tamin'ilay vao tonga iny fa avy hatrany dia nitsilainan-kaina be teo ambony fandriana. Haiko hoe reraka. Ary mipetra amin'izay tia ny valinao dia tia ny lasary karaoty. Sady ianao tia lasary karaoty be hoy papa. Dia jereo, lasopy legioma koa ny laoka. Amin'ilay tianao be. Fa voniko aho izany mihidiko. Fa maninona? Marary angaha ianao? Hoe tsapaiko? Nefa tsy misy hafanana aza ny andronaoko. Tena marary aky aho. Saingy aretina tsy sitrapanafody. Tsy azoko. Fa inona ny aretinao e? Fa ninona aretinao dia eo aloha misakafo na dia kely fotsiny ary. Io raisiny sotro. Tena tsy te hihinana aho ah. Ao indray ary fa anane. Ao. Sokafy ireny vava ary antenaiko fa aza dia be dongo ohatry ny zazakely eo ah. Eo sokafy. Tsy manaiky mihitsy izany ianao raha tsy mihinana. Eny ary manaiky aho. Fa 3 sotro ihany anefa. Ao ary. Ray. Roa. Telo. Tsakoy tsara. Dia mbola 3 ihany. Dia mbola 3 ihany. Efa 7 izay ka. Oaka izay ka. Ao rehefa tsaniko amin'izay e. Fa hono fa tsy azonao lazaina mihitsy ve ny mahazo anao? Olako manokana ilay izy e. Dia tiako zakaina rehefa manjary eo ianao koa no hiary baby amiko ny problema ko raha zaraiko aminao ilay izy. Mety anjaray mora zaka ange hono e.
na ny mahita an'izao endrika eo malomaloko izao aza dia mampanjombona ho azy ny endrika ihany koa satria tsika miara-monina ato. Zao ary le olako tsy hitako izay hanaovana amin'ny angaly. Fa maninona? Tena vehivavy tia rendrarendra loatra izy akia. Namana foana no mameno ny andro-toko-piainany. Dia ilay namana nefa tsy mba namana mifampisitona miakatra fa mifampisitona midina. Miara-mirevy, miara-mamo, miara-misarigagy, izany ny fiainany. Tsy hoe manapaka ny tenao fa adidinao no manova azy raha ny tenaiko satria olo tianao izy. Raha taratasy angampo ity vavako ity dia tena efa rovitra sy levona tsy nisy niraisina intsony raha ny fitenenana nataoko azy izay. Tena ohatrany tsy hiova intsony angampo iny ka. Kivy satria izaho tia azy nefa izy koa tianao fa saingy izy tia miliba sy mirevy fotsiny dia tsy tokony atao akivy izany fa tsy hainao angaly teny hoe ny fitiavana maharitra amin'ny zavatra rehetra. Mbola iovy izy fa manana ny fotoana ny fiovany. Fa ny tokony ataonao fotsiny dia ny manao izay fomba rehetra novanao azy. Ohatra hoe bahano bebe kokoa ny fotoanany, ny fotoana lany amin'ny revy sy ny sisany ohatra lanio erahanareo. Somba izay no anadinoan'ny filibana. Ka efa nataoko izany saingy aloha ny mahafoy ny fotoananay toy izay ny namany. Sady ny tena mampametra-panontaniana dia hoe mba tia ihany ve izy iny. Tianao iziko? Inona moa ny arahany aminao raha tsy tianao izy? Ka somba ny volako fotsiny ny arahany amiko ohatra. Lasa lavitra be kosa ny eritreritra izany fa inona mahatonga anao hanana fisainana ohatr'izany? Ka izy angeky tsy miona amiko raha tsy vola rehefa mila vola izy izay vao mba mitady vola foana. Rehefa mba tsy manome dia tena vavy izany anaovany azy izany misy fotoana ray volana tsy resahany rehefa tsy manome azy. Tena te andiny tena akia. Vaky ny lohako. Aza lefa lavitra ohatr'izany re ny eritreritra izao fotsiny ataovy an-tsaina matoa izy nanaiky anao dia tiana ianao dia izao ahitsy foana izy raha azo atao izany dia aza miasa saina be amin'izany re mbola iovy eo foana izy any andro. Ohatry fa maninona nataonao tsara jery be ohatr'izao? Mandinika anao dia mandinika ny toetranao. Dia mahita sahady na dia vao fotoana vitsy aza ny nahalalako anao fa olona tsara saina ianao no sady tsara tarehy koa. Misaotra fa mbola tokony izy toy an'izany lasainao izany hoe saingy mahantra sy mavomavo ary drotriky ny fiainana. Fa ny ao anatinao ao na dia tsy tazako aza dia misy fo madio mangatsakatsaka. Tena feno fahadiovana. Sambatra izay ho vadinao. Fa izay ho vadinao koa no tena sambatrako. Fa ahoana ny ilazanao an'izany? Lasa mitatra be ny resantsika fa aleo anatitra vilia amin'izay ka. Eo aloha farany Ahoana? Maninona zonao ny tanako? Ndao antsika mba andeha hitsangatsangana milady hariva. Misy toerana milay kely hitondrako an'ny rira sitraky indray. Fa maninona izao raha miangaly no entina? Efa notenenaiko izy saingy tsy afaka indray hono Ary ao ka re izay ny sento hoe ao fa andeha Lasa koa ilay vavako tamin'ny antenaiko omaly ariviny. Sambatra ho azy ho vatinao. Izy ilay nidaboka iny no avy dia niarina tampoka nanontany aho hoe fa ahoana no ilasako an'izany. Nidoboka mafy ny foko sady niala teo aingana so tsikariny fa mambabo any amin'ny manontolo. Na ny bika na ny endrika. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny toetrany.
na dia tambany vohitra sy tsy nahita fivoarana ary mahantra tahak'izao aza dia tena tsara fana tamiko foana mihitsy izy. Ary tsy tamiko rery fa eno fa na dia amin'ny rasopanampy aza. Saingy mijanona ho fihetseham-po mangena ato anatiko ihany izany e. Ary afena sy totofana any amin'izay farany lalina indrindra tsy misy pahita mihitsy aza. Satria zavatra tsy ho azo tanterahana mandrakizay noho ny antsana misy eo aminay sy noho izy efa manana ny tiany. Se asa no ataondry ato ry anala tandremo, ary tokony ho tafiditra ao anatin'ny asandry aza ny manao izay ampilamy tsara azy roa. Tianao ve ilay toerana? Tsara be mihitsy. Manakaikaiky an'izao angamba izany paradisy izany e. Tsy haiko aloha. Zaho mantsy mbola tsy tany. Fa misy inona indray e? Dinianareo ambony ambany be mihitsy ny olona. Miverena aty an-tany re a. Ka variana be afa ohatran tsy haiko intsony hoe any an-danitra sa ety an-tany rehefa mibanjina anao. Ohatrany hoe anjely izany no fahitako anao androany. Toa mivoaramena be ry toy ny anala e. Ianao manao resaka mahamenatra ako. Ka tena marina ange izany e. Niova be ndry androany. Izay koa moa ndry vao nanao an'ilay akanjo nividiana tamin'iniko. Fa manendrika be andry ilay izy miaraka amin'ilay tenisy. Anao foana amin'izay reny akanjo vaovao reny fa naza pirimina fotsiny ao ka reny aza mbola ho ampiana. Todikely hoe ariariana. Fa maninona e? Andao amin'izay hodikodina hijery ny manodidina ka ariva eto ihany ny andro. Ndao ary faly ery nge papana eny hoe nandehandeha tsika sy ndry androany. Efa raha mba fantany mantsy fa ahoana tsy akoa aza faly tahaka azy iko. Nahita toerana mahafinaritra. Sandry tsy faly. Faly ka. Zaho avy mbola nisy namana niaraka tamiko nijery toerana mahafinaritra ohatran'izao. Fa mandry angaha tsy miaraka aminao ka. Miaraka ihany izay fa tsy amin'ny toerana ohatran'izao kosa aloha hoe toerana fandehana mpifankaty ange ty toerana ity e. Raha miangaly izao ny teto akaikinao teto a. Feno ery ny asambaranao e. Saingy tsy toerana ohatran'izao ny tiany. Fa mba ohatry ny ahoana loatra ho aza ny toerana falehan'izany e. Tianao ho hita? Andraso fa rehefa afa-keto tsika dia hoentiko kely ihany ianao hijery ny santionany. Aleo hiandro maizimaizina tsara fotsiny. Ay, eny ary e. Ato ny toerana falehandreo misy ny namany. Tonga dia hiditra tsika. Ndao ary e. Tena makareny fofona be ato izany. Maneno be loatra ilay hira sady midobodoboka be. Ny olona koa mitabataba be. Sady ireo angeto fitafin'ireto olona. Efa tena tsy mahalala menatra tsony mihitsy ve? Ny olona tsy manana fitafiana dia efa tsy hitona. Tena mahatsiravina ka. Zao ny toerana falehandry miangaly. Andriamanitra Indry fa misy rito tambandy izy ve ory sady toa amolotra mihitsy. Oe, toa misafotafota be matsirava. Sa zao ve iny efa fomba n'izay makatra?
Angao hoe anakaikentsika ianona n'izay resaka izy aleo. Ondrikandrendry aloha so hitany. Angana. Mameriva ao mpivoalasa sheria. Apeltelany ianao veraka fa any amiko ianao matory avy eo any. Efa zareo misy alalasa. Tsy mahita tora avy somary misafitafanao. Fa zao aloha mandreva toy foana. Zao atao hidaisy aloha matsiro be sa avaza sheria. Galy. Tsy vaniny ianao. Zao ve setry ny fitiavako anao hatramin'izay? Miverena kely ianao aty aloha e. Iza kosa ro sitosito zany e. Avelao ragazzi ty pahirevy a. Ohatray. Tsy ampianinaiko vity e. Fa malirina ty koa ianao. Ngay ianao ty miditra boaty indray. Henoko daholo ny resaka ao teo e. Tapitra hatreo ny amintsika. Tapitra. Efela ihany ny mahenokanao tsy tena zany fa mbola tsy tapitra ihany mandrakizao a. Ianao a tsy afaka misarakamo zany da hoentiko gauche da ivoliko droite azy. Sa masarakamo zany ianao satria ty misy ray fotsiny diva mampilama anao. Analeo dia zay fa tsy afaka piso resaka farapiso aso mbola makapoka be. Mbola atory any amiko koa Mikael. Ao andery anala. Anala. Manahoana? Manao ahoana ianao izay? Savaka. Maza manandry. Tena marina ve? Tena saika tsy nangina mihitsy ianao aliny tomany foana. Tena natahotra mihitsy a. Nanakitabanao ahy e? Azafady. Le zavokitaba tsy manina fa le fonao marary mampalahelo ahy. Ianala. Mba asitrano ny foko. S'il te plaît. Fa ahoana moa izany angavianao anasitrana amin'ny fonao? Tsy haiko fa rehefa nampangina ny toman'ny foko alina dia tsy nety nangina mihitsy izy. Dia farany nanontaniako izy hoe fa iza zany ny tianao anasitrana anao? Dia ny anaranao no nitononony. Tena tsy tokony ho izany nefa. Fa tokony izay nandratra azy ihany no anasitrana azy. Zany olona nandratra azy zany efa voalevina alina ihany e. Efa maty ary tsy hifohy intsony. Maty? Fanga? Tsy nofony akiny maty mbola tena velona somatsara any Mengaly. Fa ny fitiavako azy no nitotofako sy naleviko ary tsy ho foaziko intsony mandrakizay. Zay no antony reny ranomasoko alina reny. Nandevina azy ny foko. Hatramin'izay tokoa ania tena tia azy loatra e. Jamba ny fitiavana azy. Any kanefa tafa ohatra azy ny nataony dia mbola nandevitra ihany aho. Fa iny alina iny kosa efa tsy izy tsony. Efa vonina amin'izay zasy ny lambamena ny foko andevina azy mandrakizay. Mbola fanapahan-kevitra anaty atezerana ny ianao e. Aza mandray fanapahan-kevitra mihitsy aloha raha mbola anaty atezerana. Tsika tsy tezitra tsony aho. Tsofoko rano somatsara izy hanohy ny lalany efa nanakalozany aho. Hanohy an'izay safidiny fa za tsy hanaraka alahelo azy akory. Fa ny foko fotsiny
Ny fokony mbola misy ratrana velany na dia efa voalevona azy izy, dia mitady mpanasitrana. Tsy hitady lavitra nefa fa eto anilako eto misy fohy iray efa hitany sy tsapany hatry ny ela fa afaka manasitrana azy tanteraka. Iana aloha, mba tiavo aho. Antenaiko a, tsy izany natao hoe fitiavana amiko. Tsy hoe voadona avy any dia andeha hitsotsotso iantsampy any amin'izay manandria fotsiny, fa mila mandinika tsara ary mila miala sasatra kely mihitsy aloha. Aza maika rery antenaiko a, mbola ho avy eo foana ny anjaranao raha tena tsy hiaraka amin'ny miangalintsony tokoa ianao. Efa tena nandinika lalina nge ary analy. Ary ny tsy fantatrao dia efa andro vitsivitsy izay no nanomboka nisy fihetseham-po taminao tato am-poko, saingy no izahako ny fafana foana izany satria mbola tsy ravany taminay sy miangaly. Fa ankehitriny kosa efa fotoana izao ahafahako manondraka an'ilay fity vaovao. Dia tsy inona izany fa ny fitiavako anao. Antenaiko a. Ianala, aza mandavy hatrany moa e. Je t'en supplie. Maka fotoana dia ho tsapanao fa tiako ianao. Allô? Allô? Manao any Dina? Vaovao? Ahoana tsara? Zany ve? Ndraikako ao fa hiresaka amin'ny ato an-trano dia ho avy izao dia izao ary. Fa misy inona hono ry Anala? Marary mafy hono neny, dia ahoana ny ataoko? Antenaiko anefa ity miasa. Ao fa tsoko vetivety izy. Allô? Marary hono riseny reniny Anala fa afaka manatitra azy ve se zao dia izao? Ok, angany se. Ahoana hono? Ho aviny izy. Ary milamina ihany aloha na izany azy. Dia mahatanjaa fa hitsabo marary ange. Zaho moa noho ny kolemako dia tsy mba afaka nohany akory fa dia mitondra mbavaka rehetra. Misaotra tompoko. Aleo aloha tonga dia akakanjo dia tonga dia lasa rehefa tonga eo antenaiko. Savandry, ao tsara? Tena mitepitepy be a, manamafy a. Alamino moa ny saina aloha e. Zany io misy jus glacé raha isotro ndry. Oka aloha izao ka, tena tsy mahinana. Matory indray ara aloha e. Mbola misy adiny iray sasany eo mantsy tsika vao tonga any ange. Ka tena tsy ahita tory amin'izao mihitsy ako. Fa maninana janao ny fiara? Vetivety fotsiny. Avy fihiniko vetivety indray. Tsy ela fa vetivety. Hitako mitebiteby loatra indray. Zay. Velomy amin'izay ny fiara ka. Tena efa teo tonga mafy a. Entiko mafimafy kokoa noho izany zany. Tsy haiko tsony izay ataonao. Azafady raha antenaiko fa ianao manampy andray ty no ankizy tiana koa. Azafady a. Micomprendre be andrea ka. Aza manao azafady zany. Misaotra iantenaiko a. Misaotra fa tena sahirana ianao nanampy anay tamin'ny fikarakarana ny neny. Tsy misy tokony isoarana izany na kely aza ry Anala. Mbola hiezaka nampy anareo bebe kokoa aza. Fihinana mampisento?
diso mikarakara loatra ianao. Mba ho voalohako ve ny vidin'izao fandaniana be ataonao izao e? Sady tsy maintsy honeranao izao a, za tsy hanaiky. Tsy maintsy honeranao izao, fa tsy vola no hanoneranao azy. Fa inona? Fanafody. Fa fanafody inona koa? Fanafodin'ny foko. Any aminao no misy azy. Fa maninona izany ianao no mivoaramena fotsiny fa tsy mamaly? Satria tsy hitako izay havaly ianao. Ianalo, tiako ho ahy ianao. Tena marina e. Ka tsy mendrika ho anao aho ah? Izay zavy e? Fa ahoana? Ianao aza ny tena mendrika ho ahy. Tena tovovavy mendrika ange ianao e. Sady taoko mbola misy tady tsy tapaka eo aminareo sy miangaly arako. Tady tsy tapaka? Ie. Ay, izay tady tsy tapaka eo aky, tsy efa niteny taminao aho fa tapitra nanomboka tamin'ilay ranomasoko indray alina iny ny fiarahako taminy. Efa tsara livenana ho azy zany miangaly zany ry anala. Tena marina e. Ka izy izao mbola hisisika aminaoko. Teo very fotoana eo izy raha mbola anatena hisisika aty amiko e. Efa reny ve ny zavatra hitan'ny masoko dia ianala. Todinga endry aty amiko e. Fa maninona? Eo moa vetivety e. Dia jereo ny masoko. Jereo tsara foana. Dia valio ny fanontaniako. Tia avy ianao ianala. Fa maninona ry ny miondrika? Hoay e. Midobodoboka be koa mifondra izany. Fa maninona ry? Avy tsory aloka. Aza tazonao mafotra izao ah. Eo ary moa fa aza miondrika e. Dia jareo tsara. Dia valio. Aza siana laingana kely aza. Tsy avotsotro hoe teo ianao raha tsy voavalinao aho. Tianao a saingy tsy sa. Zay fotsiny tiako ho re. Ao fa avotsotro amin'izay indry. Fa ao nge e. Inona eo amin'ny masondry io aky? Misy inona masoko? Ao aloha jereko. Fa ino ty ataonao? Tiako ianao dia ianao koa tia. Zay ny tikan'iny. Oui, entrez. Chérie, bonjour. Miangaly. Mipetra tsara ianao aloha e. Fa mbola tezitra amiko angay lahy. Mba retirety mamy lesy reny fa ina ary ty makalahako be ty. Aza matahotra ianao fa tsy tezitra izany intsony aho. Hitsotra ny sirarosoanao aza no ataoko. Aza manahy fa tsy hanakatsakana anao amin'izay tianao intsony aho. Tsy azoko ny tiany latenenina. Efa natsahatra tamin'ny alina nahitako anao ny viraviray ny bandy iny ny fitiavako anao. Maninona? Fa ianao ve mitapy e? Ohatran'ireny mihitsy ny olona rehefa manala azy fa tsy hoe viravirany aho. Justa manala azy fotsiny ireny. Manala azy dia mifanoroka amin'ny molotra. Ny programa atorany aminao moa manginy fotsiny. Efa hoe désolé ah. Eno ah, voaraiko ny fifonanao. Ary mamela anao ah. Fa zavatra tokana fotsiny no angatahako aminao. Aleo hifarana hatreo ny momba antsika. Ary aza elingelenao tsony ah. Dia hisaraka. Aza miteniteny foana moa chérie. Haiko ianao fa tsy mahafoy aho fa mampijaly tena mamolaka eo fotsiny. Diso anefa ianao. Efa décision ferme amin'izay ty indray mitoraka ty.
efa mahiratra ankehitriny. Hatramin'izay aho nanondraka ny kolokolo ny fitiavantsika, ka dia nataonao tsinitsinina sy fakana vola fotsiny aza aho dia niezaka nanondraka azy foana. Fa marina ny tenin'ny papa, ny fitiavana dia toy ny zava-maniry sy ny zava-mananaina rehetra ihany. Na dia kely tsy bitika tahaka n'inona azy izy eny am-piandohana dia afaka karakaraina, kolokoloina, tondrahana, omena sakafo. Raha manao anefa izany fa manjary tsy vanombanina. Ary rehefa tiana vonoina io dia mety maty, rehefa tiana afindra dia azo afindra io fa atao tsara fototra sy ezika fotsiny. Marary be lohako amin'izany hoahoahoaby ianao izany. Fanontaniana tsotra napetrako aminao e. Tena fonao aho izany. Tadidio fa olona manana maha izy ange aho e. Tsy hoe mandoka ny tenako fa hanana an'izao vehivavy izao na endrika na bika na fahaizana. Ka vao avotsitra eo aho dia betsaka miandry sy mitady havetrany. Ka manontany ianao farany afa sao anary-jokery zato izy e. Za nge rehefa lasa eo ka tsy ho azonao atsony hiverina atsony e. Ie, dia amin'ny foko manontolo ny ilazako aminao hoe mandehana. Tonga dia asaivo tatazan'izay efa miandry anao any ianao, c'est pas grave. Tsara tsodrano ianao. Dia izao koa, aza elingelenao tsony ny fiainako. Ataovy farany androany ny akanesanao aty. Ny amo ny numéroako efa novaiko mba tsy hampisy fifandraisana eo amintsika tsony. Mazava tsara aminao angambo izay. Aleo vohaiko mihitsy ny varavarana. Mandehana amin'izay ianao mandehana. Ohatray ilay ty e. So heverinao fa mitamby aminao koa ary ny sipa. Lasa koa e. Ohatray, toy ianala. Manao ny antenaiko. Dia tsy mba nitsaina izay izy ry antenaiko fa dia... Fa andeha taksi borosy endry. Dia ahoana no nahita andry lalana anakaty? Niantso anao aho fa tsy nandeha ny telefonanao. Dia niantso amin'ny papa dia ny raha ny aingana ny sofera ny aka teny amin'ny fiantsonan'ny fiara fa hoe soferony aho. Fa manina raha niantso mialoloha dia nalaiko tany e. Ka sao dia anahirana anaoko. Efa tonga soa atao trano izy io dia izay ny zava-dehibe. Andeha hitsotsotra any amin'ny efitranoko aloha fa lozako nareo roa. Iandala, efa savavy indri e? Efa tsy maninona ka. Dia ahoana? Ato amin'ny salon angetsika e. Misy mahita eo fa mipetra tsara. Dia maninona raha misy mahita? Vao maika aza faly papa raha mahita amin'ny sakambokambona andreo ohatran'izaoko. Ka papa faly fa imengaly tsy faloko. Inona tsony moa ny olana na hitany azy izao e? Olona efa tapaka sy rava tanteraka angeny aminay e? Rava tanteraka nefa manidy trano mihitsy ary nareo tao amin'ny birao anao tamin'ny maraina fa nampiaraka tamin'ny mengaly. Fa ngandry tany? Sa iza ny teny andrian'izany? Tany aho? Nasaiko nentin'ilay sofera amin'ny papa anao tany aho. Hoe mba hanao surprise ho anao ny amin'ny fahatongafako. Dia vao tonga teo izay dia nisy olona nanakana avy hatrany fa hoe mbola miresaka amin'ny madamany io ny monsieur antenaiko. Dia maninona koa izao ny fiteny no atao mitsatotsatoka be ohatran'izany. Haiko anie no mahazo andry io e. Saro-piaro. Saro-piaro inona koa e. Irarosoanao aho za hoe tanteraha hatramin'ny farany nenareo. Izy ny tena sahazanao. Non kosa tsy fantatry indry akory ny zava-niseho. Hita avy izany e. Ianao kely ange ahy e. Tonga tsy lera tao amin'ny biraoako izy. Dia zara kokoa aza satria mbola tsy niteny tamin'ny fomba ofisialy aho fa rava nitady mamatotra anay. Dia niteneniko taminy izany. Dia izao efa rava tanteraka ny aminay. Dia ahoana hoy izy? Izy koa no manja e. Tsy mitamby. Vao misaraka hono izay dia efa misy bandy mitaty azy avy hatrany sy ny sisa e. Dia izay vita ny resakay no sady vita tanteraka ny aminay.
dia tena efa nisaraka tanteraka tokoa ve nareo? Eno a tsy mino aho mihitsy ndry a. Ianalo afaka miaraka manoratra tantara vaovao amin'izay tsika sindry. Efa namadika pejy vaovao a, dia ny anarantsika roa no nataoko lohateniny. Ianao tia mba mahay miresaka. Azo diandry fanina moa hoe efa célibataire azo aho, efa afaka mitia an'izay irin'ny foko amin'izay, ka ekeo moa hoe s'il te plaît. Hoay andraso aloha, fa manina koa masonao. Maninona? Fa misy inona? Aza manova resaka eo a. Tsy hoe manova resaka fa tena io nge midina kely eto hijereko azy. Fa inona ny ao e? Ianala, noroanao no molotro. Midika ve zaho fa... midika izany fa vonina hanoratra tantara vaovao iaraka aminao a. Tiako ianao antenaiko a. Ianala, faly be a. Oe! Misaotra Ianala. Tsy misy isaorana fa fitiavana omena be dia be raha misy. Fa voako indray ianao tamin'ilay oroka mamy teo a. Tanay tanàna mantsy efa voanao dia mba tratra kokoa ianao androany. Ndry a. Miseo milay ohatran'inona fa tsy fantatrao anga fa afoan'inona mety azy izay. Va ao ivaravarana io a. Miangaly, fa mbola inona ihany ny ataonao aty? Tsy efa niteny anao afa efa atao farany tamin'iny andro iny ny fandehananao aty. Iantenaiko, fa nga dia tena mbola ao am-ponao fontry ny adiady ireny e. Aza manao an'io moa malala, mba resaka mibe ambi-po fotsiny an'iny ary iny. Tsy haiko aloha ny ianao e, fa ny averiko ihany fa efa tapitra ravatreo mitady nampifandray taminao. Ka zao ry mpiara-miasa namako a, raha mbola hitanareo mielingelina manodidina ny toeram-piasako vehivavy eo, dia iantsoy sécurité avy hatrany, ary ampahafantariko anareo androandro fa izy no vadiko. Efa tao atsoatsy ny raharanay, Ianala no anarany. Ka raha izy no mitady lakile amin'ny biraoako dia omeo azy avy hatrany. Maninona? Dia sahitrala amin'ity ve naka amin'ny malalako? Dia tia indray izany no voko fa zaho a. Ahitsiko kely aloha ny teninao a. Tsy izy ny naka fa izany naka azy. Iantenaiko a, mbola te anontany anao farany a. Eto Imasony Miangaly sy reto mpiara-miasa aminao reto. Iza ny tianao? Iza ny safidinao aminay? Mbola afaka miova ianao raha toa ka... Ianala, ndry io a. Tena tiako ndry. Aza nytaniana an'izany tsony afa na tonga 100 aza ny fanontaniana izany, dia tsy hiova ny safidiko fa indry. Eny ary, misaotra. Dia tena nangalarindry izy? Dia faly ery ity indry? Tsy nangalatra akery Miangaly fa nahita latsaka. Hitako izy natsipitsipindry, tsy niraray indry, nataondry an'izay tia indry, nakandry tombotsoa fotsiny. Volamena latsaka ambovoka izy. Hitako ka dia niraisiko, nareniko. Nahita latsaka fa tsy nangalatra. Efa tsara karakara ety amiko izy ary aza manandry efa tena tiaviko amin'ny foko manontolo izy. Nenareo efa tsy anjara angamba. Menatra anareo. Tena efa teto am-pelantanako tokoa izy no natsipiko navelako io sombovoka ka lasany sasany nainkarakara. Indrisy, afatra petrako aminao mpiaino. Aza mihevitra mihitsy hoe rehefa tena tianao ny olona iray dia hoe azo antoka fa tsy hanaranao izany mihitsy izy n'inona fanararaotana ataonao aminy. Fa io fitiavana io azo afindra toy ny zava-maniry rehefa hita fa tsy tsara ilay tany nambolena azy.
natolotry ny asemo radioanareo teo nahita latsaka